avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes hitanao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Miverina miaina fahatapahan-jiro ranontony teo aloha indray ny mponina Antananarivo sy manodidina rehefa avy niatrika fividianana fenosoka sy alabato ny 1 Desambra lasa teo. Miray tsy kombakomba mireny tsy fanarahana-dalàna samihafa fa nandritra ny fividianany reny ny Zeny ireo solombavam-bahoaka Tima androany. Njoro manoloana ny osoka sy ny alabato nandritra ny fividianana ny mponina tao mandiha laza Moramanga. Tsy ekeny intsony ny famadihana ny safidim-bahoaka hoy ny fanazavana. Miantso ny fanjakana nokatra fanadiadiana manoloana ny fanapara-pahefana taona olom-boafidy ao amin'ny distrika amin'ny Port Berger roponina any an-toerana amin'izao fotoana izao. Tsy nanjo ny fatokisan'ireo solombavam-bahoaka any Allemagne ny Olaf Scholz araka ny Latsabato omaly ataony 13 Febroary 2020 araka izany ny fividianana solombavam-bahoaka any an-toerana ny Antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valora alina fotoanantsika ato anatin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasa anao avy hatrany anaraka ny Antsipriany izay fampalalam-baovao izay tony mazatra matoan-datsoratra nondeha anokafantsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Verina amin'ny andavanandrom-piainana indray ny mponina Antananarivo sy ny manodidina rehefa avy niatrika ny fividianana fenosoka sy alabato izany hoe niverina miaina anaty fahatapahan-jiro fahatapahan-drano fotony teo aloha. Matoan-datsoratra entiny Gaëtan Andriatsilavo. Tsy ny andry ela taorinina ny fidinan'ny Andry Rajoelina teny Ambohimanambola ka nilazana fa hitady vahaolana ho an'ny fahatapahan-jiro lavareny eto amintsika dia niverina tapaka indray ny jiro ho an'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Tahaka izany ihany koa ny zava-misy amin'izao fotoana. Tsy ny andry ela taoriny ny fiatrehana ny fividianana farany teo dia niverina indray ny fahatapahan-jiro ho an'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Izany hoe mibaribary izao fa tsy maintsy ny tambatambazana tamin'ny lafin-javatra rehetra ny mponina fa hiatrika fividianana. Tsy notapahana ny jiro, nirosoana ny fizarana vary sy menaka ary ireo karazana tosika samihafa. Raha vao vita izay, io fa niverina tapaka, miverina amin'ny andavanandrom-piainana indray i Antananarivo sy ny manodidina. Fifandrifian-javatra ve izany sa efa tafiditra ao anaty kajy? Raha ny voalaza ny jirama aloha eto dia miiba ny avony toadrano mpamokatra herinaratra ka mahatonga ny tsy fampin'ny vokatra tsinjaraina ao amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Vokatra izay voatery mampiatra ny fahatapahan-jiro mifandimby mandritra ny ora raisy sasany isaky ny faritra izay safidiana ho tapahana ny jiro. Ritra ny rano, ny tsy fampin'ny herinaratra, antitra ny fotodrafitrasa, maro ireo mpangalatra jiro, mitombo isan'ny mponina ka tsy maharaka intsony ny herinaratra sy ny sisa. Efa fahiny teto amintsika avokoa izany rehetra izany tao anatin'ny taona maro. Indona fa efa nahino izany tao anatin'ny taona maro ihany koa ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao satria nanomboka tamin'ny fe-potoana fiasany voalohany ny fanjakana izay tariny Andry Rajoelina dia efa nampanantena ny vahoaka malagasy sy ny mpanjifa iray manontolo fa ho foanana tanteraka ny delestage na ny fahatapahan-jiro manerana ny nosy. Ankehitriny anefa aiza ho aiza izay ny fampanantenana izany. Eto Antananarivo fotsiny ohatra misedra izany fahatapahana izany isan'andro ny olona, mbola miampy fahatapahana sy tsy fahampin-drano amin'ny toerana sasany. Rehefa naneho ny fitarainany sy ny fahasorenany mikasika izany ny mpanjifa, nilaza ny fanjakana fa mahaolana ka isan'izany ireny nidinana teny Ambohimanambola ireny. Ankoatr'izay, tsy sasatra ny mivory ireo lohandohany rehetra mitady vahaolana. Rehefa izany anefa ailika any amin'ny jirama mandrakariva ny rihatra sy ny tsy fahombiazana. Inona no nataon'ny mpitondra fanjakana manoloana izany? Nametraka kajy izay hita fa tsy hamahany olana herinaratra ary vao maika apitikizo ny orinasa jirama. Isan'ny kajy napetraka voalohany ny tsy firarahana ireo tetikasa goavana natao hamokatra herinaratra amahana ny olana
toa ny saofika sy volobe. Ireo tetikasa roa ireo izay efa hita mazava fa tsy hamono antoka ny orinasa Jirama satria efa voasoratra mazava fa hividy herinaratra mora ny Jirama ka hivarotra azona tombony. Kajy faharoa napetraka ny rosoana ireo tetikasa fametrahana parka solaire izay tsy misy mazava hatreto ny mangarahara mikasika azy ireny. Vokatr'izay kajy izay, maro ireo orinasa madinika mizaka afaty antoka noho ny fahatapahany herinaratra. Very vola, simba fananana, simba avokoa ireo akora fampiasa, simba hatramin'ny milina. Potika ny orinasa Jirama, bokany trosa satria mividy herinaratra lafo ka mivarotra mora. Tosika lehibe ho an'ny toe-karena nefa ny fisian'ny herinaratra matanjaka. Mamporisika ny mpandraharaha anitatra ny tetikasany izany ary koa miteraka vokatsoa ny mpanjifa sy ny firenena iray manontolo. Nisy ve anefa izany finiavana iroso amin'izany nataony ny mpitondra fanjakana? Tsy mahagaga raha toa ka iny nataona teoriana. Tahaka izao zava-misy ainantsika izao no zava-mitranga. Lalaoviny fitondram-panjakana ny fiarim-bahoaka orom-ponina sy mpitantana orinasa madinika tamin'ity androany ity. Miariary ny fanambakana sy ny tsy fitsonjovana ny fiariana kely efa tsy nitsahatra ny kororosofahana tao anatiny 5 taona mahery ny tantanan'izao fitondran'izao amin'ny fahatapahan-jiro lavareny miverina indray amin'izao fotoan'izao. Hilarina Soloniany. Ay azon'ny fanjakana ataony misoroka ny fahatapahan-jiro ireo mponina nanaovana fanadihadiana androany raha ny zava-nisy nandritra ny fampelezan-kevitra. Mahalana na tsy nisy mihitsy ny délestage nandritra izay fampelezan-kevitra izay. Tamin'ny propagande aloha tena tsy nisy mihitsy ny fahatapahan-jiro zavatra tsy mahagaga antsika anie zany. Ka le izy hoentina namafana fiainana maso fotsiny hoe mba hoe miasa amin'ny fanjakana dia alefa aloha ny jiro tsy tapahana. Izy ny azo tsy tapahana ihany aika rehefa ohatra ka tena ilaina le izy. Fahitako azy aloha ohatra ny filalaovan'olona ny tena marina. Izay ny tena izy. Hoe azo lalaovina aika ireto vahoaka malagasy ireto amin'izay itiavana azy mihitsy. Mahery ny 500 indray ny fanitiantoka ho an'ireo orinasa madinika tsy maintsy miankina amin'ny jiro tahaka ny soudure sy ny fanaovam-bola amin'izao fotoana noho io fahatapahan-jiro lavareny io. Le fahatapahan-jiro zany nisy taona zao izy teo ny ato kely fa tato ato izy zao miverina dia nefa rehefa le izy tapaka matetika adiny 3 eo vao miverina dia misy fiantraikany be mihitsy le izy satria tonga zao ny cliente dia nefa ny jiro tapaka dia tsy maintsy hoe miata le asa dia misy fiantraikany be le izy na amin'ny fidiram-bola izay mandofa trano vidin'ny jiro dia misy fiantraikany be lehibe mihitsy le izy. Tao anatin'ny propagande zao tena tsisy jiro tapaka fa rehefa vita indray ny propagande dia miverina tapaka indray dia tena miainany amin'ny 50% satria rehefa tsy tapaka ny jiro zao izay misy ohatrany hoe zoma sy sabotsy izay tena miasa foana maraina jusqu'à hariva dia lasa misy fotoana ohatrany hoe adiny 2 ihany miasa maraina dia adiny 2 koa ny hariva dia izany hoe fotoana eo anelanelany izy mibanga be tena efa plus ny 50% mihitsy ara ny fiainana. Hitombo hatrany ny fahasairana ny mponina raha mitoy izao ho hatrany ny fanazavana, ny vidim-piainana tsy mitsaha miakatra, ny fiariana potika noho ny fahatapahan-jiro lavareny tsy ahitamba olana mandrakandroany. Fa tsy maintsy isy fiakaran'ny viditsolika amin'ny volana febroary 2022 raha ela indrindra ho ny mpahay toe-karena nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Hiarany tsindry samihafa ny fanjakana malagasy no ilay sonina tao ny arahana tamin'ny FMI azotsika ilay faikina fond élargi de crédit ka tsy ho afa-manoatra fa tsy maintsy manady zay raha ny faneho-kevitra tamin'ity androany ity. Onona saina. Taona sarotra ho an'ny malagasy taona vaovao avy io vokatry ny tsy fahaiza mitantana ny fitondrana rajoelina. Ny volana febroary 2024 ary mety ho alohan'izay no tsy maintsy hiakatra ny viditsolika eto an-toerana hoy ny famakafakana nentin'ny mpahay toe-karena Serge Zafimahovy tamin'ity androany ity. Antony izany ny tsy fisian'ny vola eo amin'ny kitapom-bola mpanjakana anefana ireo kompania mpamatsy solika fa ihany koa ny fifanarana nankatoavintsika tamin'ny FMI sy ny banky iraisampirenena. Le viditsolika aloha tsy maintsy miakatra eo farafahatarana any amin'ny volana février. Tsy mety courant janvier akory io dia fampiakarana zareo fa no le fety angamba dia mety fanjakana malagasy mety tazitazona an'io fa any amin'ny février io tsy maintsy miakatra na tiatsika na tsy tiatsika miakatra ny vidim-piainana. Rehefa miakatra ny vidina solika dia fantatsika tsara fa miakatra daholo ny vidin'entana. Amin'izao fiainana efa sarotra zao hoe miakatra zany ny vidim-piainana dia ho lany eo zany ny ataontsika hoe fahefan'ny vidin'ny vahoaka. Dikan'izay zany mety
hitranga amin'izay zany a fanoerana ny fitondram-panjakana fa ankehitriny tsika mbola miady azadiny nefa mbola mivelona amin'ny ataka zany a ny fitondrana malagasy dia izy mizarazara ataontsika hoe vatsitsinjo sy ny karazakarazany etsero isan'ny fepetra napetraky ny FMI na ny Fonds monétaire international raha iverenana ahafahantsika misitraka LFEC na ny Fonds élargi de crédit mitetina fito amby 300 tapitrisa dolara atao anatin'ny 3 taona sy le FRD mitetina 200 tapitrisa dolara ny firosona amin'ny vérité des prix eo amin'ny fititsoliky. Ny fanjakana malagasy izay nangataka fa ajustement no tanterahana izany hoe 200 ariary isaky ny litatra isaky ny misy fiovan'ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tokony ho tamin'ny enim-bolana faharoan'ny taona 2024 ity no nirosona ny fampiarana izany fa nangataka fiamoran'ny fempotona hatrany ny fitondram-panjakana ny amin'ny ampiarana izany ary io tonga amin'ny tsy azo anoharan'io noho izay sony efa notanterahana izay. Ny any amin'ny firenekafa dinina avadibadika ary iadina hevitra miaraka amin'ireo manam-pahaizana sy teknisiana isan'ny tokony ao aminy aloha ny fifanarahana toy izao. Mandeha avy eo ny adivarotra sy ny fifandresendahatra amin'izay ho mpiara-mombonantoka ary rehefa hita fa azahoana tombotsoa azo tanterahana izay vao miroso amin'ny fifanovatsony fa ny nataon'ny fitondram-panjakana malagasy ny azo volano na maika ka ataony ekena fahatany ireo fepetra avy eo tsy nisy no tanterahana ka mahatonga izao zava-misy izao sy izay iseho aoriana vokatry ny tsy fampiny ny fandinina. Noho ny tsy fanajantsika ny fifanarahana tamin'ny FMI dia miantona ankehitriny ny antsoina hoe Fonds élargi de crédit na hoe FEC. Ohatran'izay koa ohatran'izay koa ny vola tokony azontsika tany amin'ny Banque mondiale amin'ilay antsoina hoe aide budgétaire eo amin'ny 100 tapitrisa dolara eo le izy hoe le tsy fanajantsika ny siniatsika satria ny olana anie dia zao tsika manao sini fa le fetraika'le sini ve aty amin'le fiainam-pirenena ve mba azontsika tsaina hoe ahoana tokony alohany ianao manao sini anie zany miady fa rehefa ny sini avinao le izy dia tokony atsaina atsipria ny sinia zay sini avinao. Ny olana lehibe amin'izao fotoana izao ny fitondram-panjakana malagasy tsy manadra ny sini ataony ary io perte de crédibilité io tsy misy fatokisana zany na hoe tsy ampy ny confiance misy entre ny mpamatsy vola sy ny mpitondra malagasy satria tsika zany dia malaza tsy manaja ny siniatsika ary mampieritreritra ihany hoe misy olona mba mieritreritra tsara ihany ve tombotsoam-pirenena ve ao anatin'ilay fitondrana ankehitriny. Eo ny fahantrana vokatry ny tsy fahaiza mitantany mpitondra fa manampitrotraka izay ihany koa ny fotodrafitrasa bling etsero izay efa notanterahana sy mbola ho tanterahana ho iatrany ny fanio-kevitra ity pahitoekarena ity. Ohatra amin'izany ny teleferika ary izao indray roso amin'ny fanaovana ilay laky arivo eny Tsarasotra Ivato izay azo lazaina fa investissement de prestige fa tsy laharam-pamehana ho an'i Madagasikara androany. Fanontaniana petraky ny mpanara-baovao eo anatrehan'izany no hoe inona no fiantraikan'ireny fotodrafitrasa ireny amin'izao fahantrana mahazo ny malagasy izao iampy fiakaran'ny fititsoloka io. Ako ny fividianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny tanterahana ny faha 1 ny volana Desambra lasa teo. Tsy nanome valy mikasika ireo olana rehetra hita tao anaty lisy-pividianana seni nadritra ny fionana tamin'ny antoko-ty Mandroany miraitsy kombakomba amin'ireny tsy fanarahan-dalàna samy hafa ireny araka izany ny seni ho ireo solombavam-bahoaka tamin'ity Androany ity. Ny aona tamin'ny seni ny andrasana fanazavana mikasika ireo olana maro samihafa hita nandritra ny fividianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny tanàna lasa teo ny avy amin'ny antoko-ty ho amin'ny Androany. Maro ireo tsy fanarahan-dalàna hita nandritra ny fividianana lasa teo iny. Isan'ny lahara-pamehana fototry ny olana ny resaka lisy-pividianana sy ny ordonnance izay nandrasana fanazavana saingy tsy nahazoana valiteny ho ireo solombavam-bahoaka ny aona tamin'ny seni. Rehefa tonga izay mangataka ny fanamporofona hoe tokony ao anaty lisy-pividianana ireo olona ireo omeo anay ny listan'ny ordonnance dia arirarira. Androany zay zany tonga ety amin'ny seni nangataka hoe mba omeo anay ny listan'ny ordonnance dia tsy mahazo valiteny zay. Androany zay tonga ety amin'ny seni mangataka hoe mba hanao zay confrontation hoe reto olona rehetra atao anaty lisy-pividianana reto misy ordonnance daholo ary ny ordonnance dia manaraka norme misy information complète ahafahany seni mampiditra ny anarany ao anaty lisy-pividianana dia tsy mahazo valiteny zay Androany ary tsy manana valiteny omenanay ry zareo fa mbola miandro baiko vao afaka manantanteraka an'izany. Anangona ireo porofo rehetra ary anaraka ireo dingana manoloana izay endrika tsy fanarahan-dalàna isan-karazany izany izy ireo raha ny fanazavany. Dia izay zany eto dia manome tokony vahoaka malagasy fa
asan'ny antoko politika no miady sy mijoro amin'ny fahamarinana eto amin'ny firenena dia mijoro amin'ny fahamarinana zay ary hitady an'izay fahamarinana eto amin'ny firenena zay ny fanombohana ny asanay dia tombokay amin'ny fanangonana ny dossier rehetrarehetra complet ary fametrahana ny fitoriana anjarany rehetra no mamalo hoe isy fahamarinana sa tsisy fahamarinana eto amin'ny firenena ity isy vokany zay sa tsisy vokany zay ny etape voalohany aloha tsy aivona fampiasana listim-pifidianana tsy araka ny tokony ho izy lisitra ordonnance izay nampikorotana ireo birao-pifidianana ny fampiasana ireo mpitandron'ny filaminana ho fitaovana andaninana ny kandida-mpanjakana korotana teo amin'ny fitaovana nampiasaina indrindra ny bileta tokana nandritra ny androm-pifidianana sy tamin'ny fanisam-bato izany rehetra izany endrika tsy fanaran-dalàna nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna tamin'ny 12 Desambra lasa teo. Ialana tsiny no zay fisarany sary no tsy fatombanana teo amin'ny lafiny teknika fa naraisana fitarainana ny ankamaroan'ireo commune nahitana kandida mpifaninana avy amin'ny Irimara antony tamin'ireny no nisehony osika amboletra sy ny tsy fanarahan-dalàna araka ny fanazavana azo tamin'ity androany ity lamin'ankilan'ireo commune tsy nahitana kandida mpifaninana Irimara raha tsy laza fa tsy ny atao amin'ny commune Ambohitrony distrikany Manjakandriana ka eto Andriatsilavo. Tsy mitovy raha ty. Azonao? Ka tsy nampitovy azy io basy anao taya. Tsy nampitovy azy io anao taya. Anao teo. Maro ny fanaovana osoka sy tsy fanaran-dalàna ny seho taloha nandritra ary aorian'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina farandio. Isan'ny nahitana izany ny Aosoalala. Ankoatr'izay, niara-ny amboletra no terena ireo mpiasa-mpanjakana. Tsy misy ihany koa ny fahaleovan-tena ny seni raha ny fitaraina na voaray izay teny mpitondra fanjakana sy ireo mpombazy atao no ny zavatra-niseho. Andeha voka-pifidiana io andeha ty Majanga lehibe ny district miaraka amin'ny suppléant député nay tobily raiky miaraka voka-pifidiana. Zany ve ngaty tsy mana neutralité sini zany zavatra iaranay ao. Ka za mahita hoe efa karaha hoe fitondrana mpanjaka zany fitondrana Solalao fa tsy fitondrana mpanjakana zany mihitsy. Mpanjaka manko zaka tetony mety. Ary zay veny sakorokoroka mandalatsika Madagasikara ty olo zay tsy tanatiny tolona no mena fahefana fa zahay le tanatiny lasa mpanohitra naranay amizao io. Ary zao tonga zao safidy nangalak'olo TV satria ity boko jerevany maro ty station ty satria zao ndia amin'ny station sasany reo menasery hoe tsy afaka moka vaovao maro pototra. Raha ny fanazavana hatrany isan'ny mpanohana ny loko volomboasary ity kandida ity teo aloha saingy latsaka tamin'ny alalan'ny kandida maleo tena no izy notakinina volabe mba ho voaray ho isan'ny kandida mpanjakana. Nefa ny zava-misy zany lazaina fa hoe mpanohitra satria nisafidy nanao indépendant tenako satria tsy na vola 50 millions zay nitakina taminay hoe amena kandida mpanjakana raha ohatra mahavoaloha 50 millions dia mena kandida mpanjakana tsy manana an'izay zao dia nisafidy indépendant. Nefa tateny fara rehefa hita an'izao zany ny safise ary ny lainy hoe tafaboaka dia nitoeriny zao nalefa ny mobiliseny jiaby lazainy fa misy gros bras ka ny mampalahelo zay toetsiana zay satria ohatra fa mivoana misotoavy malagasy atsika zany ny zava-misy ataonay any. Ny zava-misy narenesana fitarainana sy osoka tsy fanaran-dalàna avokoa ny ankamaroan'ireo commune izay nahitana kandida mpifaninana amin'ny Irimara. Ny ao amin'ny commune ambanivohitra Ambohitrony distrikany Manjakandriana ohatra nilamina ny fifidianana nilamina ny fiandrasana ny vokatra ofisialy antony mpifaninana roa samy tsy miankina avokoa no tao an-toerana tsy nisy Irimara. Nahazo vato hatrany amin'ny 70 isanjato ny kandida alarana faharoa raha ny vokatra Vonjimaika. Nanambara sahady ilay kandida fa tsy ilay anaram-boninahitra ben'ny tanàna no zava-dehibe fa ny asa fampandrosoana ny tanàna mba tsy hamitaka ny vahoaka ny fidy na koa ireo tsy nifidy azy. Ankoatr'izay vonina iara-iasa amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny rehetra ny tenany eo anivon'ny commune ary katsaka fiaraha-miasa hanatsarana ny tanàna.
Ny ariariany koa ny tsy fanaran-dalàna sy ny alabato nampandanina ny kandida volomboasary tao amin'ny komuna Mandialaza distrikany Moramanga nandritra ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina. Manoloan'izay famadiana ny safidy mba hoak'izay anjoro ireo mponina ao Mandialaza amin'izao fotoan'izao. Christian Dimby. Hitapirenena hoe ireo mponina amin'ny komuna Mandialaza distrikany Moramanga ny fangalaram-bato sy ny tsy fanaran-dalàna nentina nampandanina ny kandida volomboasary nandritra ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny faraka 12 Desambra lasa teo. Isan'izany ny fitaomana olona hifidy amin'ny ora fanisam-bato tao aoriany tamin'ny 10 ora hariva izay fikatoana ny biro-pifidianana tao amin'ny fokontany Antseva, komuna Mandialaza. Raha ny zava-misy tao amin'ny fokontany Antseva dia tamin'ny enina sasany mbola nandeha ny fanotsam-bato. Ny tao amin'ny biro-pifidianana numéro 2 dia efa vita fa tao amin'ny numéro 1 mbola nisy fidy roa tamin'ny fatongavako hijery isam-bato. Ny tena zavatra natsikaritra tompoko dia ny fanisam-bato dia tsy misy mitsangana ny vato na ny ray ary afa-tsy ny vato maty 5. Zay ihany no zavatra nisy tao. Zay ve no lalàna mipetraka hoe tsy aseho vahoaka ny vato rehefa isaina fa isaina jerena ato dia tonga dia any anaty vata. Tamin'ny enina no tapitra tao amin'ny numéro 2 nisy anahy zany dia efa tapitra dia efa nomakomana ny anisa karatra mpifidy zay. Anefa zay kosa ao anilan'le salilay le salilay mbola mandeha foana ny fantatsam-bato teo amin'ny tamin'ny fito teo tao amin'ny salilay vao nijanona satria raha nanomboka tamin'ny enina teo na tamin'ny 5 sasany teo ngamba raha tsy diso zay vao nanao rotsapody daholo le mpifidy ary teo no azoko lazaina mihitsy ary tena teneniko mihitsy hoe le olona mifidy numéro 1 mihitsy ireo fa natao hoe amin'ny ariva nareo vao tonga mba amaizimaizina sy afahanareo mandratsaka an'le vato. Nisy ihany koa ny famadihana ireo bilita tokana tamin'ny komuna hafa tao amin'ny fokontany manakambahiny komuna Mandialaza sy ny fanekanana ireo mpifidy sy nolazaina fa tsy ao anaty lisy mpifidianana rehefa fantatra fa tsy pomba ny kandida volomboasary. Be dia be tompoko no tsy fanaran-dalàna tao amin'ny fokontany manakambahiny eo amin'le mpifidy eo afantatra zareo hoe misy pombany kandida numéro 2 dia rehefa tonga le olona hifidy be dia be dia lazaina zareo fa tsy anaty lisitra hony nefa fantatra zareo hoe rehefa pomban'le numéro 1 fantatra zareo tonga mifidy daholo le pombany numéro 1 satria tadiavina zareo tsara ny anarany. Zany hoe misy fanavakavana zany ny fizaraivana anazy satria le tena pombany numéro 2 tsy afaka mifidy ny akamarony satria lazaina zareo fa tsy anaty lisitra. Le mpifidy te tompoko dia tena olona efa zatra mifidy mihitsy na filoham-pirenena zany na député zany zay fifidianana mandeha tena olona efa mpifidy foana mihitsy re olona reo fa efa fantatra zareo hoe tsy any zareo le olona dia efa tonga dia efa ilika zareo lazaina zareo fa tsy ao anaty lisitra le anarany. Raha fokontany-bomandroso no andeha ho asiana resaka na ho tantaraina dia toy izao. Tao amin'ny salilay riavana dia mbola tsara mpitaona ankory dia fa nanentana président de vote fa anosy ny ony ny délégué ny bureau de vote sy ireo membre mpanisa vato. Tao amin'ny salina diondray dia tonga ny ora fisakafoanana dia nakatony Andriamatoa candidat conseiller mihitsy ny bureau naika inambarony zareo kanefa kosa izay mpanohana ny Lazara Kotomamonjy sady délégué raha teo dia tsy nanaiky hatramin'ny farany ka dia mijory zahay ary manohana trany ny candidat numéro 2 ary indrindrindra safidinareo vahoaka mijoro ary mitaky ny amoahana tena safidim-bahoaka manoloana izany ny mponina amin'ny komuna Mandialaza distrikany Moramanga. Izay eto amin'ny komuna Mandialaza navita fifidianana niatriky fifidianana teo ny 11 Desambra dia nahatsikaritra fa misy ny zavatra zay tsy nekeneritreritra osoko zany koa manday izay ny voka-pifidianana zay misy eo manoloana ny zavatra lesoko misy amin'ny bureau de vote zay nasiana fanankanana dia satrinay foana ireo voka-pifidianana amin'ireo bureau de vote zay nahitanay neritreretinay fa misy lesoko ireo salan'ny Antseva sy manakambahiny.
taivina nahazo vato misa 4.7 ny kandida laharana voalohany na irabe nandrasana Filbert avy amin'ny vovonana Irmar raha toka vato misa 4.7 kosa ny an'ny kandida laharana faharoa Rakoto Mamonjy Laza izay mirotsaka amin'ny alalan'ny tsy miankina tsy anakatra amin'ny faran'ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka sy ny fandikandalana tahaka izao ny vahoaka amin'ity commune ity. Ankilany nametraka fitoriana enanivy ny fitsarana maefa ireo pomban'ny kandida laharana faharoa ary mitaky ny anafanana ny vato azon'ity kandida volomboasary ity tamin'ireo fokotany misa 3 izay nahitana tsy fanaran-dalàna sy osika ampahibe maso. Ao anatin'izay akony fividianana ben'ny tanàna tsy mpanotsain'ny tanàna izay hatrany nahatratrarana bulletin tokana maro efa voamarika mialoha ihany koa tao anatiny baraony boriboritany tao amin'ny commune Alatsinain'ny Bidy district Antsirabe faharoa faritra Vakinakaratra Androany Maraina novan'ilay barao nampiaya nataony fikarohana rehetra ka voaprofo ireo bulletin tokana efa voamarika misa 520 andrinirina Randriamiarsokolo Antsirabe. Io maraina io no nahatratrarana bulletin tokana maromaro efa voamarika na bulletin précoché tato anatin'ny baraony boriboritany atao anatin'ny commune Alatsinain'ny Bidy district Antsirabe faharoa atao anatin'ny faritra Vakinakaratra. Raha loharany bavao azo tetỳ atoerana dia ny alahady 15 ny volana novambra 2024 lasa teo no naheno sisondresaka teo an-tanàna ireo mponina fa misy bulletin tokana maromaro efa voamarika izay nafenina tao amin'ity barao ity taorian'ny fifidianana. Manoloana izany dia niteraka ahiahy tamin'ireo mponina tetỳ atoerana ny fisian'ireo bulletin tokana efa voamarika ireo ka ny alina Alatsinainy 20 ny volana novambra 2024 lasa teo dia ny ambin'ity barao ity ireo fokon'olona tatỳ atoerana nandrapatongan'ireo manam-pahefana sy tompon'andraikitra avy eo anivon'ny seny Androany Maraina niaraka tamin'ny huissier sy ireo mpitandro filaminana amahy ity barao ity ary ijery ny zava-misy marina ao anatiny. Rehefa voavahy ilay barao ary ataony fikarohana rehetra hita tao tokoa ireto bulletin tokana efa voamarika na bulletin précoché ireto izay miisa 520 sy 300. Ny bulletin 400 tamin'ireo dia efa voamarika tamin'ny anaran'ny kandida Irmar izay nrotsaka ho ben'ny tanàna teto amin'ity commune Alatsinain'ny Bidy ity raha ny fanazavana. Dia tonga moa zany no isy eto tonga teto ny mpitandro filaminana avy amin'ny gendarmerie eto koa ny solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny Antsirabe faharoa eo nareo ampanao gazety ny vahoaka maro be any seny dia voamarina sy voaprofo tanteraka fa tena nitombona ny ayanay satria nahitana bulletin tokana efa tsy ao anaty valopy fermé tsony fa efa mifono mitokana amina sase zay marihana fa ny lalàna ny zavatra fanao dia valopy fermé reny miala any amin'ny délégué de candidat any amin'ny fokotany tsiraina bureau de vote ary any amin'ny sasiny district reny vao tokony hisokatra mahagaganay lazana fa adino nefa raha adino zany dia tokony tao anatina valopy fermé any dia niraisy fotsiny izy dia nalefa fa maninona no mivoaka tao anatiny izy dika zany zany na ny zavatra niakatra any ambony any aza zany dia fa mipetraka koa ny ayanay hoe tena le tany amin'ny fokotany marina ve tany amin'ny bureau de vote marina ve niakatra any ambony any sa nisy mikimaky satria zay moa le fiteny zareo hoe rehefa tsy azonay amin'ny fahamarinana io dia azonay amin'ny mikimaky verimberina zany ane na ino an'izany daholo ane ny vahoaka ary zany na verimberina hoe dia tsy maintsy lany zay tsy maintsy laninay fa manao foana nareo koa dia matoko mifahendrendreo tompona andraikitra zahay mba hijery akaiky fa izany no mampikorosofahana ny firenena ary tsy hoe mampikorosofahana ny firenena fa mampiaina ny tahapavitry amin'ny mpandray anjara ny fifidianana amin'ny manaraka ny trangan-javatra ohatr' izao raha toaka amaivanina sy tsy niavina fotsiny zavatra misy ohatr' izao. Manoloana izao tranga izao dia hita sy tsikatra izao ary profo mitohaka amin'ny tenda ireo tsy fanarahan-dalàna marobe sy tsy fahatomombanana tamin'ity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ity ary tsy ny teto amin'ny commune Alatsinain'ny Bidy irery ihany no petraka ny aya amin'ny mety ho voka-pifidianana izay ivoaka eo hoy ny solombavam-bahoaka izay voafidy tato anatin'ny district Antsirabe faharoa. Miaya zahay manerana Madagasikara ary miaya zahay amin'ny résultat eto anivon'ny district Antsirabe faharoa no ny fahitana izao zavatra tsy fanarahan-dalàna izao na inona zavatra resahana ny zavatra resahana dia na ny malagasy aza miteny hoe ny fahatealevina indray ve no adino tsy logika mihitsy ary tsy possible mihitsy zany hoe tavela aty anatina bureau zany ny bulletin unique zay nampiasaina tamin'izany ka dia eo tsika rehetra samy mandinidinika ny zava-misy rehetra manerana ny nosy fa tena tsy manara-dalàna izao zavatra hita eto amin'ny commune ny Alatsinainy Bidy izao. Araka izany dia hita sy tsikatra ary baribary izao ireo tsy fahatomombanana marobe
tamin'ity fifidiano be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna manerana ny Madagasikara ity, indrindra fa ny alabatomeo papany izay ampandaniny ireo kandida mpanjakany, toy ity izay niseho teto amin'ny commune Alatsinain'ny Bity, district Antsirabe faharoa ity, atao anatiny vakivaky karatra. Iseny vetivety ao anaty doka fosika aza misaraka aminay ary. Efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mihitsy kely fotsiny ane dia efa ampy e. Way, ary tena mandroatra be malefaka ery lambo tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana. Pauline 80 formule matanjaka, miaro ny loko, mampangirana sy manamanitra ny lambanao, mandroatra be, mahavita lamba betsaka sady manitra. Vaolina anitra vaovao, floral sy exotique, afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara, fitaratra, lovia karo. Vaolina vaovao be, floral, exotique, lavande, original. Loto ny olanao, vaolina nampiasaina. Fêtez Noël chez Batimax avec des offres qui illuminent vos projets. Du 9 décembre au 11 janvier, une réduction allant de 5 à 70%. Chez Batimax, Noël rime avec économie. Batimax, la qualité au meilleur prix. 25 millions derrière Bezon Imazun, Volouan Tombola, Arbola Missi, 49 bons d'achat, peut-être 26 millions derrière. Tungama Mandifa Zodezao, Atom Cosmos, Arayanon ou multimillionnaire. Cosmos, votre partenaire de confiance. Ohatran'le amin'ny film reny mihitsy. Tsy le chocolat any mami? Ty le lalatiako be. Jerena ty mety be amin'ny décoration aty. Hafa ihany no manomana fety miaraka amin'ny fianakavy. Ianao koa manomana Christmas mahafinaritra miaraka amin'ireo olontianao ao amin'ny Carrefour sy Jumbo Score. Tratro fety. Mirary fety sambatra e. Miaraka muzika Stelma, ndauki vazo bubaka kuku, ararot fa promo be, mvidiana tulcha musique, de mazuka domega, atram 1,5 gigaoctet, ikifenao ireo artista malagasy zato isanjato, et la kuku, naiza misy anao, safy fotsiny zay tulcha muzika mety aminao. Téléchargez aingana ny appli, de tsindriony, dièse 111 étoile 6 dièse. Daon'izay nakobena flash. Sara be mitsiro sady mampatanjaka. Wow, sady koa nakobena flash. Mampatsiro sainy. Kobena flash, notofonantsoa, misy vitamine 5 sira mineraly, mifosa iray 5 vita ionio, vokatra vavao nutrisance. Avec Canal+, chaque jour est une fête. Jusqu'au 31 décembre, réabonnez-vous vite à votre formule actuelle et bénéficiez de 30 jours à tout Canal+. Et oui, un feu d'artifice d'émotion vous attend sur les chaînes Canal+, Ciné, Novelas TV et Novegas. Vivez des événements sportifs inédits avec la Ligue des Champions, la NBA, les sports de combat et sports mécaniques, sans oublier les dessins animés pour petits et grands. N'attendez plus! Réabonnez-vous pour avoir 30 jours à tout Canal+. Mamerina ny arabatrany tongokilasy tongovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity
Hoentitsika manokatra izay tsy ampiny famakafakana lalina seny fotony mikasika ny olany fananantany ka antony nametrahan'ilay jeritany hoy ny teo anivon'ny sifana ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany androany. Ny jeritany izay rafitra naramaso sy kirakira ny tota-baovao sy atotan-kevitra mikasika ny fananantany ahafahana manome vahaolana azo ampiarina amaly ny etaetan'ny mponina eny fotony Gaëtan Andriatsirafo. Raha nivokatra ny fanadihadiana nataon'ny sifana ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany nanomboka ny volana Jona 2024 hatramin'izao volana Desambra 2024 izao. Olana vaventy miisa 1.30 no hita teto Madagasikara raha ny fananantany no resahana. Ireo olana miisa 1.30 ireo izay mifototra amina teboka 3 lehibe ihany koa. Ny teboka iray voalohany dia le olana teraka le fanoratanjo fananantany na koa hoe famorana zo fananantany. Ao anatin'iny zany le resaka ohatra hoe fandovana, misy hoe mpiara-mandova dia ny mpandova ray ihany mivarotra le tany sy ny sisa. Eo koa le resaka fifampivarotana, misy tany indray misy double vente, olona tsy tokony varotra lasa mivarotra. Iny zany teboka ray iny resaka fanoratanjo sy famorana zo. Teboka ray faharoa dia ny olana teraka le satatany lany andro na le statut obsolète moa ny tenenana azy. Tafiditra ao anatiny ny olana teraka ny tany izay vita soratra tamin'ny voanjo taloha terrain titré amin'ny colon. Mbola misy zany eto Madagasikara ary velara-tany maventy be le izy. Rehefa lasa le colon dia le olona mipetraka amin'le ambonin'ny tany lasa tsy voaro ara-dalàna zany izy satria tsy manana petraka tsy ara-dalàna izy. Le tany mbola misoratra amin'ny colon dia ny olana misy olona aty aoriana amin'ity ianao hoe taranaka le colon na ihany koa hoe vidy tany tamin'le colon dia fanolana amin'le olona mampiasa an'le tany zany izy. Misy tranga ohatr'izay any Amampikiony, any Marovitsika, any faritra Itasy be dia be, Analavory sy Ankonabe. Dia ny teboka ray fahatelo farany tena le resaka fibodona tany, accaparement sy le resaka expropriation na hoe fanesorana ny olona eo ambonin'ny tany. Rehefa tonga fotoana ilan'ny fanjakana le tany ampiasaina ho antombontsoa am-bahoaka dia matetika ao anatin'ireny tsy voaja ny zon'le olona mampiasa an'le tany. Fehezany lalàna didijivolana 62023 ary efa misy paikady tokony arahana amin'ny fanesorana ny olona eo amin'ny taniny. Matetika nefa tsy voaja izany eto amintsika. Ohatra manao an'le fanamboarana lalambe mikidana zao tsika mampitoy any Antananarivo sy Toamasina, tsy voaja ny zon'le olona voakasika le lalana le fotodrafitrasa. Ohatr'izay koa ny any amin'ny tranga ria Meritsatosika amin'ny fametrahana le tanàna vaovao Tanamasoandro, tsy voaja koa zon'le olona zay mampiasa an'le tany. Anamafisana ny fandraisana anjara ny firaisamon'ny-pirenena amin'ny fitandanana ny fananantany. Ny taona 2024 ny sifa na ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany no nanangana ny rafitra jeritany. Rafitra natao anaramaso sy kirakira ny antotam-baovao sy antotan-kevitra mikasika ny fananantany. Ho fampandehanana io jeritany io ny tanterana tao anatin'ny 2 andro ny atrikasa fiofanana sy fifanakalozana amin'ireo point focal avy amin'ny faritra Diana, Boeny, Vakinankaratra, Amoron'Mania, Matsiatra Ambony, Bongolava, Iorombe sy Analamanga. Isy ihany koa ny fanetsehana ireo firaisamon'ny-pirenena any amin'ny faritra hafa ahafana mampiena ny olan'ny fananantany eto Madagasikara. Fa miantsony fitondram-panjakana nokatra fanadihadiana manoloana ny fanapara-pahefana ataon'ny olom-boafidy ao amin'ny distrika Port-Berger ireo mponina any an-toerana hiarany raha-matahora sy afindra toerana ireo mpiasa mpanjakana tsy manaiky ny ampandany ny kandida volomboasary sy izay baiko ataon'ny olom-boafidy ho ny fikambanana ireo sojabe any an-toerana amin'izao fotoan'izao. Honina saina. Mpiasa-mpanjakana maro no efa nafindra toerana tsy misy antony mazava. Hiarany tsidry sy raha-matahora ireo tsy manaiky izay baiko ny solombavambaoko ao Port-Berger hoy ny fikambanana ny sojabe izay nanao fanambarana. Sy kenay reman'ny ara-drazana eto Port-Berger ny fagnanaovana tsinotsinondria mpiasa-mpanjakana atafitaovana hindesiny atafitaovana politiky ahilikiliky amafesana lainga. Olo miasa amin'ny asany mahizy azy, ny teknisianina izy ireo ary miasa mpiasa-mpanjakana jiaby ny tanà député amin'ny eto Port-Berger korohorony efektegny satria tagny mianga zany ataotry fitantanana orinasanazy io
ka tsy magnanjany io fa samby amin'ny asany olo jiaby ambile olo hiasa tony ary zay manetra anareo agny fitondrana ambony igny iarany tsindry ireo mpiasam-panjakana ny vahoaka ihany koa miaina anatin'ny tahotra noho ny fandrahonana hogadraina raha ny fanokevitra hatrany raha ohatra ny olona fa zety tsy magnaraka sitrapony zany na tsy toko raiky aminazy efa tsy tiany amin'ny fahasalamagna raha ohatra ka efa tsy mifagnaraka amin'ny le hevitry mpiasatany de affecté regny amin'ny fampianarana toroka zany koa eny amin'isy ka sampandrarahany asa fa fanaram-pahifanatany zany tany mpanjakana fotsiny tiany halaigny anaovan'ny trano anaovan'ny zavatra de teny atao miantso fitondram-panjakana mihitsy ny vahoaka ny province satria efa tsy afaka iaigny mihitsy ny vahoaka ny poroberger amin'ny zao fotoagna satria amin'le zavatra tan'le vahoaka ze manao ohatran'androatra kely de farahoana hoe higadrako anao de lasa tahotra be le vahoaka tsy afaka miteny araka izany miantso ny fitondram-panjakana sy ireo rasa mangaika isa tokony hijery akaiky ny endrika fanapara-pahefana ataon'ny olom-boafidy ny fikambanany sojabe any antoerana mialohany hidirana amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena tsy mbola ampohan'ny fampandrosoana raha toekaremy Madagasikara ny fifanakalozana rahabaritra amin'ny États-Unis Eropa sy Azia amin'izao fotoana ka tsy maintsy hitadiavana lalam-barotra hafa hoy ny teo anivon'ny CNUSED tamin'ity androany ity antony todiana amin'ny fifanakalozana rahabaritra eto Afrika amin'ny alalan'ny ZLECAf amin'izao fotoana izao Daniela Minorso mbola mifantoka amin'ny États-Unis, Europe ary Azia hatreto ny fifanakalozana rahabaritra i Madagasikara. Fifanakalozana rahabaritra izay tsy mbola ampy ampiroboroboana ny toekarena, antony hitadiavana lalam-barotra amina firenenkafa ankoatra ireo mahazatra ireo, ka anisany ho tanterana ny fidirana amin'ny fifanakalozana rahabaritra eto Afrika amin'ny alalan'ny ZLECAf raha ny fanazavana. Mbola tsy ampy ireo tsenareo dia manampy an'ireo zany ny tsenan'ny Afrika ary akaiky izany hoe tsy mandoto ny tontolo iainantsika rehefa manondrana entana any ary rehefa mipetraka ny atao hoe connectivité entre antsika sy Afrika zany vetivety kely ny entana de tonga any fa mila atsaraina ny compétitivité mila atsaraina ny atao hoe capacité productive zany hoe mila mamokatra maro tsika fa raha mbola kely no vokaritsika de tsy aresy an'ireo zay mamokatra maro tsika satria mora kokoa ny anazy noho ny atsika tafiditra anatin'ny fampifehezana anatin'ny ZLECAf ny fifanakalozana rahabaritra amin'ireo vokatra miaro ny tontolo iainana izay apetraka ihany koa eto Madagasikara raha ny fanazavana hatrany. Anisan'ny zavatra tsara ho fantatry ny olona dia misy karazana secteur izay ho arovana atao hoe secteur sensible misy karazana entana atao hoe produit exclu tsy azo ampidirina mihitsy satria tonga de mamono ny indostria sasatsasany eto Madagasikara efa misy an'ireo fepetra ireo fa raha ny entana indray dia mizara telo na efatra eo angamba ny sokajina entana eritreretina ho ahondrana any ny entana vokatry ny fambolena sy fiompiana ary ny jono aloha no anisan'ny lehibe de tafiditra ao anatin'izany ny huile essentielle dia ny textile ihany koa izay ananan'ny Madagasikara ny atao hoe fahafahamiady na ny compétitivité dia ho jerena ihany koa ary isika tsy voatery hoe mijery foana entana tonga de ho an'ny mpanjifa final zany fa miditra anatin'ny atao hoe chaîne de valeur régionale. Ny somaly ny fivoriana ny arahan'ireo mpandraraha anatin'ny sehatra tsy miankina sy miankina amin'ny fanjakana izay no tanterahina tetsy Antaninarenina. Fivoriana izay niompana manokana tamin'ny fandinihana PECAD momba ny fanondranana, anana sy anaraka fenitra ara-tontolo iainana fa ihany koa iresana ny fampidirana ny PECAD momba ny fiarovana ny fiovaovan'ny toetrandro amin'ireo vokatra vokarina sy jifaina ary amidy eto Madagasikara. Tanjona amin'izany ny ampihenana ny émission na carbone. Maresaka iraisam-pirenena vetivety tsy nahazo ny fahatokisany solombavam-bahoaka ny Allemagne ny Olaf Scholz araka ny latsabato natao omaly tranga izay tsy mahagaga taorian'ny fisarahany vondrikery nahazo ny fahefana hatramin'ny taona 2024 rehefa nesorina tamin'ny toerany minisitra ny fitantanam-bola noho ny olana mikasika amin'ny politika ara-toekarena sy ara-bola tsy maintsy iroso amin'ny fandravana amin'ny parlemanta araka izany ny filoham-pirenena manaraka izay ny fividianana solombavam-bahoaka izay ho tanterahana ny 23 febroary ny taona 2024 mifanatreto ihany koa ny fampalalam-baovao amin'ny tiality ankasitrahako ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mara-pitafindray ary tomboko lasa tombo vavela tompoko.
vaolinina vaovao be vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao loto ny olanao vaolinina ampiasaina Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany Elmondes il a présenté ny vaovao avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.